avec. Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manolotra ny vaovao. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra ny vaovao. Ho fahatsapahana ny tsirariny eny anivo ny fiarahamonina no isa miteraka ny fiovan'ny toe-tsaina ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Inina atao tsy mangarara ny tsenam-barim-panjakana eto amintsika, ho ny firaisamonim-pirenena rehefa misy tolotrasa ataony ny fitondrana, ho ny manam-pahaizana momba ny asa vaventy. Tsy misitraka ny arena voajanahary ananan'ny firenena ny ankamaroany malagasy, ho ny manam-pahaizana momba sihatra ny fitrandrahana arena gibony tany. Isan'ny anton'izany ny fifehezana olombitsy ny sihatra, manomboka amin'ny fitrandrahana hatramin'ny fanondranana. Mitombo isa ny fampiasana ny teknôlôjia ara-bola vaovao ankehitriny. Mila fitandremana ankilan'ny fampiasana azy, ho ny teo anivon'ny banky foibe ny Madagasikara. Anivelany ny ampy 770 ireo olona namony ainy tao anatin'ny 770 ora. Vokatry ny fanafihana nataon'ny tafika Israeliana araka ny tatitra vaovao, nataon'ny ministera ny fahasalamana tao Bande de Gaza, ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalamba-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo. Atina ny araba tony kilasy tongivavy manasana ihany koa. Anaraka ny antsiprian'izay mialoha ny idirantsika ao anatin'ny matoa andatsoratra ho zaraiko aminao vetivety. Ny voka dalao eo amin'ny Madagasikara, Centrafrika ao anatin'ny andro fahadimy amin'ny fifanitsanana ho amin'ny mondial ny taona enina amby roapolo amby roa arivo. Mitarika amin'ny isa ronoray aloha zany hatreto ny Bariany Madagasikara. Hoe zahantsika ho tantena miandalana ato anatin'ny fampalalamba-baovao ihany makasika izay. Fa matoa andatsoratra vetivety. Fahatsapana ny tsirariny eny anivon'ny fiarahamonina no miteraka ny fiovan'ny toe-tsaina ho an'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Io ihany koa no isa miteraka fialonana ary matetika ireny arena azo tsy ara-dalàna ireny. Mahatonga ny sasany ho hava-manana amin'izao fotoana izao. Mila fanovana zany rehetra zany ary tsy tokony hisy ihany koa ny fanilihana andraikitra eo anatrehan'izay. Ka eto Andriatsilafo. Mivadika tanteraka ny fomba fijery sy ny fomba fisainana eto amintsika ankehitriny. Raha ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina no jerena. Mivadika ny fomba fijery raha politika no resahana satria lasa fahaizana amin'ny bizina sy manodina volam-bahoaka ny fahazon'ny mpitondra fahefana. Tsy hita intsony ilay fandaminana, ny fiarahamonina sy ny fampandrosoana ny firenena. Niova fomba fisainana ny ankamaroan'ny mponina satria lasa lalipaka ao aminy ny fialonana. Mialona ny mpiray-tampo, ny zandry, ny zoky, ny namana, ny havana, ny mpiara-miasa, ny mpampiasa, ny mpiray fiangonana sy ny mpiray tanindrazana aminy. Antony maro no mahatonga io fialonana io. Raha tsy ilaza afa-tsy ny fifehezana sehatra iray, tsy manome sehatra ho any hafa intsony. Raha misy navita fianarana ohatra, misehatra amin'ny tontolo ara-barotra, efa voafehy avokoa zany rehetra izany, hatrany amin'ny fanondranana makany ivelany. Raha misy te hisehatra amin'ny famboarana lalana, tsy efa voafehin'olombitsy avokoa ve izany, ka mandeha tsy misy bedy, hatrany amin'ny ilay antsoina hoe marché de gré à gré. Hiditra amin'ny fitantanana fiangonana, izay efa hitan'ny be sy ny maro ny farim-piainan'izany mpitarika fiangonana izany. Ireny efa niarana hita ireny ny olana, raha tsy ilaza afa-tsy ny fiangonana Jesosy mamonjy. Samy miady olohany avokoa noho ny antony izay efa fantatra ireo miady olohany ireo. Isehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana, inona no miandry? Asan-dahalo, tondra-drano, fanotofana no ny tetikasan'ny mpitondra, faratsiany lalana, ambany ny vidim-bokatra, midangana ny hetra takiana, asarotana ny taratasy sy famoaham-bokatra, fisavana isaky ny 1 na 2 kilometatra ho an'ny fiara mitondra ilay vokatra entinao sy ny sisa. Ary misy aza, mini manapotika lalana mihitsy amin'izay fotoana
izy irery izay manana kamion matanjaka no afaka manao izay tiany atao amin'io lalana io. Izy irery no afaka mivezivezy ka mametra araka izay itiavany azy ny vidim-bokatra. Manimba sy manova ny fomba fiterin'ny malagasy avokoa izany rehetra izany. Feny, tsy misy intsony ny fifanajana, ny fahatahorana, ny fanaran-dalàna, ny fifampifehezana, fa samy manao izay tiany atao sy tiany ho tenenina avokoa ny olona rehetra. Marina, avy any ambony avokoa izany rehetra izany, ary tsy vao androany akory, fa ny olana tsy misy saha-mijoro manome ohatra anova ny fomba fijery. Avy any ambony no mila manova toetra, manova fomba fiasa, ialana amin'ireo fahalovana manimba ny toetsain'ny malagasy ireo. Tsy tokony fanilika andraikitra isika eo anatrehan'izany. Mila fanovana isika ka ialana aingana ilay malagasy ory hava-manana. Ny etopitsika aza, izay matetika ireo harena azo tamin'ny tsy ara-dalàna no miteraka izany ory hava-manana izany. Mila manova fisainana ka tsy izay kely eo am-pelantanany hafa indray no alaina. Zava-misy iainantsika eto Madagasikara izany, ka na dia efa manana trano mijoalajoala aza ilay olona, manana fiara maro, manana ny ambiampy rehetra, dia izay eo aminao indray no tiany alaina. Mbola any amin'izay tsy manana indray izy no mangataka indraindray, ka na io alaina mboletra, na hitadiavany fomba hafa azony izany rehefa tsy manome ilay tompony. Raha izany hoe fanampiana, tsy antenaina amin'ny karazan'olona tahaka izany. Tsy maintsy mila tambiny, ary misy tambiny avokoa izay fanampiana ataony aminao. Azo atao ny manova izany amin'ny maha-malagasy nosy iray antsika. Manana ny soatoavina sy ny fahendrena mampiavaka azy ny malagasy, ka izay ny tokony masoana amerina amin'ny laony ny maha izy azy indray ny maha-malagasy sy ny malagasy. Izay aloha izany ho any androany no fahitany matoa an-datsoratra ny fiovana toe-tsaina sy ny fiantraikan'izany eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Fa inona atao tsy mangarara ny tsenam-barim-panjakana eto Madagasikara ho ny firaisamonim-pirenena rehefa misy tolotrasa ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Misongadina amin'izany ny kolokolo sy ny kitrano an-trano. Manoloan'izay, sarotra ny ahitaky atao ampitondra resy lahatra azy ireo hiasa ao anatiny mangarara amin'izao fotoana izao. Rina fitiavana no mitatitra ny antsy Brianzay. Resy ny kiatrano an-trano ny fampiarana lalàna eo amin'ny sehatry ny tsenam-barim-panjakana. Ka nahita izao aza fa tsy azo atao ny manome tsena ho an'ny namana sy akaiky, ny mpiray atoko tsy mandalo tolotra dia irisony ny fitondrana tranony. Tsy tokony ho gaga ny malagasy raha mora potika avokoa ireo fotodrafitra samboarina eto amin'ny firenena. Mangony fotsiny ny kolikoly sy ny tsy fangaraharaana hoy Joary Carole Ramana Miseta. Misy ny karazany mety ho endrika ohatra toy ny pot de vin, mety hisy toy ny resaka conflit d'intérêt, mety misy koa mety sursazana matériel sy ny sursazana asa amina olona visy nefa fotoana misy ohatra hoe ny fatarekeny resaka délai na réception, misy ihany koa ny marché ohatra hoe tsy misy efa vita ohatra le marché public nefa tsy autorisé any amina conseil de ministre ohatra ny engagement nefa ny contrat mety efa vita. Misy lalana maro eto Madagasikara izay efa tokony ampiarina isin'ny mangarahara. Maro amin'izy ireny anefa no miandry ny décret d'application ahafahana mampiatra azy. Vokatra izay, ireo lalàna efa tsy mifanaraka amin'ny vanin'andran-kehitriny intsony no miatra ka betsaka ny fandikan-dalàna miseho. Ampy fa izay tokony hametraka an'izay ataontsika hoe décret d'application izay zany no mbola anisan'ny angatahana sy ny fanavoazana izay fametrahana izay ataontsika hoe décret d'application sy ireo texte réglementaire hafa izay mbola ny ankamaroany dia le tamin'ny texte 2004 ihany no ampiaritsika hatramin'izao fotoana izao na ny décret na ny circulaire na ireo notice karazana. Décideur no tena mahita an'ilay izy fa manaitra ny afaka ataontsika angamba aloha hatreto. Noentin'ny RMP, Autorité de régulation des marchés publics, sy ny OIMP, Observatoire indépendant des marchés publics, tany amin'ny fiarahan'ny firaisamonim-pirenena sy ny mpanao gazety, ny fanamafisana ny AITAC makany amin'ny fahefa-panjakana eto Madagasikara, ampiarana ireo lalàna, hampanaran-dalàna ny tsenam-barim-panjakana eto Madagasikara. Ny tsy fanarahan-dalàna izay miteraka fandanimbolam-panjakana tsy amin'ny antony, manome vahana ny kinamanamana, ary koa miteraka ireny fotodrafitrasa zara raha vita eto amintsika ireny. Tsenam-barim-panjakana izay fa mahakasika ny fanotofan-tany ihany koa.
tokony sazina avokoa tsy misy fanavahana na ireo manam-pahefana nanome alalana na ireo nanao fanotofana tany tsy ara-dalàna ho ny manam-pahaizana momba ny asa vavety nanaovana fanadihadiana androany. Mila manaraka ny drafim-panajariana napetraka ihany koa ny fanomezana lalana hanototra fa tsy tokony isika trano an-trano izay miteraka fahavoazana ho an'ny daolobe. Rina fitiavana no mitatitra ny fanadihadiana. Nametraka ny brigade spécialisée indray ny eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany ka miara-miasa amin'ny apipasy ny polisy fanajariana ny tany. Io brigade manokana io hanamafy ny ady amin'ny fanotofana tany sy ny fanorenana fototra-avitrasa tsy ara-dalàna. Raha ny tranga hita, misy ireo olona nomena lalana teo aloha no voasazy indray ankehitriny ka voalaza fa tsy manara-dalàna ny fanotofana nataony. Raha ny fanazavana, manam-pahefana roa no tompona andraikitra afaka nanome lalana amin'ny fanotofana tany, ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny commune voakasika. Matoa mivoaka ny fahazoan-dalana dia avy amin'ireo manam-pahefana voakasika ireo. Tsy rary ny araka izany, raha ireo nanao fanotofana ihany ny voasazy, tokony ho saziana ihany koa ireo tompona andraikitra nanome ny fahazoan-dalana izay voasokajy ho tsy ara-dalàna raha ny fanazavana. Ary raha ny tokony ho izy arany ireo manam-pahefan'ireo raha ohatra ka manome lalana ka tsy voafaritra ao anatin'izay plan d'urbanisme izay, dia ireo azo enjehana araky ny lalàna manan-kery amin'izay fanomezana lalana izay atao hoe tsy ara-dalàna izay zany ny fanomezana an'izay lalana izay. Ka amiko le izy tsy rariny raha ohatra ka hoe voasazy ny olona izay manototra tany kanefa ny autorisation de remblai na ny autorisation de transport ana remblai dia nivoaka avy amin'ireo autorité compétente izay nanome lalana andreo fanaovana fanotorana tany ireo. Ka raha misy sazy tokony ho ampiarina dia sady miatra mafimafy kokoa an'ireo manam-pahefana izay nanome lalana satria tsy ara-dalàna no miatra ihany koa an'ny olona izay nanao an'ilay fanotorana ny lalàna tokony ho atao. Tsy mandehandeha ho azy ny fanomezana alalana sy ny fanotofana tany fa mila manaraka ny drafim-panajariana ny tany. Misy ny toerana azo anotofana fa ao ihany koa ny toerana tsy azo totofana, ho fitsinjovana sy ho fisorohana ny tondra-drano. Ary io efa mipetraka tsara mihitsy ny hatramin'izay io plan d'urbanisme directeur io izay tokony ho arahana ka tokony ny fanjakana zany dia mijery. Raha ohatra moa izy ka tena mieritreritra tokoa hoe zava-dehibe ny fitsinjovana an'izany Lemakatananarivo zany dia tokony mijery an'ireo autorisation rehetra izay mivoaka fa ny olona tsy tokony azo autorisation raha tsy avy amin'ireo manam-pahefan'ireo. Misy ve ny kolokolo mandeha ahafahana hoe mahazo an'izay taratasy alalana manao an'izay fanotofana tany izay fa ny vokany anie ao anatin'ilay izy dia raha antsika mahita orana kely dia fa tondraka Antananarivo Ray Manontolo. Tsy aivona nandray fanapa-kevitra ny governemanta araka ny didim-panjakana larina fa 2024 tsipika 120 tamin'ny 13 febroary 2024 nampianto sy nandrara ny fanotofana tany. Olana mitranga isa-taona eto Antananarivo sy ny manodidina ny fiakaran'ny rano vokatry io fanotofana tany sy ny fanorenana trano tsy ara-dalàna io. Ilaina fiapetra entitra araka izany ny fifehezana ity fanotofana tany ity hanajana ny drafim-panajariana ny tany. Raha ny voka-dalao eo amin'ny Madagasikara Centrafrika mandeha amin'ny fahitalafi-panjakana amin'izao fotoana izao ihany koa ao anatin'ny fifanitsanana mahakasika mondial ho an'ny taona 2024 na tafiditra baolina iray indray zany mba rehany Madagasikara ka 3 ny isa amin'izao fotoana izao ezahantsika ho tanterina miandalana mandritra ny fampalalam-baovao ihany mahakasika ny fivoarana izay isa izay. Fa afaka firy-taona indray vao ho vita ilay tetezana tapaka ho ifasy ka ampitsahatra ny fijaliana amin'izao fotoana izao ho ireo mponina ao am-bilibe sy ireo mpampiasa ny lalam-pirenena fahaenina ankehitriny. Midiny fotony ny mpitondra fanjakana sy ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny saingy toa zavatra hafa indray no tena antondia raha ny fitarainana azo ka eto Andriatsilavo. Isan'ny fepetra no raisiny mpitondra fanjakana amahana ny olany fifamoivoizana ho efasy lalam-pirenena fahaenina ny fametrahana baka misa 2 mazaka 5 taona no napetraka. Na izany, mitaraina ireo mpitatitra amin'ny fiaravaventy, tsy nahavaolana ireo baka napetraka ireo, ary mbola miditsy avokoa ireo fiaravaventy ireo nanomboka ny volana Desambra lasa teo. Le mpitatitra indrindra le camion steny remorque lava be zany efa nanomboka tamin'ny Desambra zao ny hitsoka aty am-Bilibe aty sy tafakatra ny Antananarivo. Tena mijaly natao le déviation ndray nandrava an'le tanàna hoe Andriabe ambany dia le tompo tanàna teo zany hoe mba amboary izy ity fanjakana moa zany atao fa tsy manambola ve sa tsy anamboatra tsy fantatra fa dia zay le zava-misy.
eritreretany zareo anga hoe manambola be de voatery tsy maintsy taterina amin'le boaka kely reny zany le entana de ny dokera manao ny ataony manahirana ny entana riska indraindray very am'izay mpitatotra miantoka ny entako ny entan'olona tena sarotra be fa ataona fa de zay aloha zany ny ainana. Ny alatsinainy lasa teo nidina ifotony tany an-toerana ny lehiben'ny governemanta sy ny solotena ny banky iraisam-pirenena monina sy miasa eto Madagasikara. Voalaza tamin'izany fa hijeriny fahasimbana ny mpamatsy vola ahafahana manomboka ny asa. Efa ela nahitana fidinana ifotony tahaka izany hoy ireo mpitatitra ny taraina saingy fepetra hafa indray no raisiny. Misy mihitsy mpitondra fanjakana nandalo fa ny gilet ny mahatra indray no nalaina fa hoe tsy mampitsikafina olona latsaka ao anaty rano le gilet fa ny fietrehana hoe anao an'izao tsy tavatana le izy fa enoenonay fotsiny hoe ohatran'ny hoe idemary amin'ny Madagold angao ny tena nalehany taty fa tsy hoe resaka. Tsy hivina traniny taorian'ilay fametrahana ny déviation vonjimaika tapaka indray ny lalana ny fahatelo ny volana desambra lasa teo tao Mahavavy. Vokatry ny fahatapahany lalana tsy maintsy manomana hatrany amin'ny ray alina sy roa hetsy ariary ny olona iray miala eto Antananarivo renivohitra hiazo any Ambilobe ankoatra ny sakafo eny amin'ny lalana. Tahaka izany ve no iainana isan'andro hoy ireo mpampiasa iny lalana iny ary firy taona indray vao vita io tetezana tapaka io. Sy lafomba vao hafa vetivety sehatra Sefanisy teto amintsika tao anatiny 7 taona saingy tsy mbola nomendanja sy vitsy-pahafantatra ny sehatra ny fikirakirana ny antota taratasy mirakitra ny zava-miseho sy ny torohay amin'izao fotoana izao. Isan'ny antony zany antony tsy mampandroso ny fitantanana zany hoy ny mpampianatra teo anivon'ny Université n'Antananarivo androany ny fanomezan-danja ireo izay antoko ny fampandrosoana ny firenena raha ny fanazavana trany. Daniela Minorso. Zava-dehibe ary isan'ny manan-danja amin'ny fampandrosoana ny firenena iray ny fisiana sy fanomezan-danja ny torohay, eo ihany koa ny fikirakirana ireo antota taratasy mirakitra ny zava-miseho, indrindra eo amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana tsy hamerimberina ny zava-bita, fanatsara azy, sany hoy izy anarana voazana izany no ny mpampianatra eo anivon'ny sampam-piofanana information, documentation, archivistique et muséologie, anatin'ny taranja tantara etsy amin'ny Université an'Antananarivo. Olana eto amintsika, mbola marefo ny fanomezan-danja izay torohay sy fikirakirana ireo antota taratasy taloha mirakitra ny zava-miseho izay eto amintsika amin'izao fotoana, hany ka tsy mitohy fa miverina amin'ny tany alohatrany ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Io arsiva io dia io no mirakitra ny fiainan'ny firenena anankiray, izany hoe io zany mahafahantsika tsy manadino zavatra niseho teo amin'ny tantarana firenena anankiray, teo amin'ny fomba fitantanana ny raharaham-panjakana eo amin'ny firenena anankiray. Io zany mbola sy toka ao anatin'ny tena hoe politika ny mpitondra malagasy izay zavatra izay. Mbola eo ihany koa ny ataontsika hoe ny fikirakirana natao hoe torohay. Le torohay io zany dia io atao hoe information izy io ka le torohay io koa sehatra anankiray azo lazaina fa hoe mbola tsy dia tena heverina hoe tena zava-dehibe hoe stratégique ange io fikirakirana, fitandrovana, fanapariahana an'izay ataontsika hoe torohay izany mikasika ny fitantanana ny raharaham-panjakana na ny arsive eo amin'ny fitantanana ny fanjakana anankiray. Raha ny firenena iray tsy misy firenena eran'izao tontolo izao ka hoe nandroso ka tsy nanao mazava-dehibe an'izany hoe torohay eo amin'ny raharaham-panjakana, fitantanana ny raharaham-panjakana sy izany hoe arsive nasionala izany. Raha toa ka tsy nomendanja tao anatin'ny 7 taona amin'izao taona 2022 izao, mangataka ny jereny fanjakana akaiky ny fanomezan-danja ny sehatra asa mahakasika ity fikirakirana ny torohay sy ireo antota taratasy mirakitra ny zava-miseho ity amin'izao fotoana ireo mpianatra mpandalina izany eny anivon'ny Université an'Antananarivo. Ato amin'ny département d'histoire irery aminy misy an'ilay formation an'ilay olona mahay mahay mifehy sy mitrandraka ary mampita an'ilay fikirakirana an'ilay torohay sy eo amin'ny sehatry ny archivistique sy ny documentation ary muséologie. Dia ny olana nefany le asa le parcours efa 7 taona misy dia le asa nefany mbola tsy misy référentiel sy tsy misy considération ary tsy fantatry ny olona ny tena importance an'ilay archiviste, documentaliste, muséologue, spécialiste ny information.
dia izay misy nananganana le association mba ahafahana apisy considération sy mitanjona zany hoe anaitra ny sainy mpitondra fanjakana anao an'le référentiel de métier sy compétence mahakasika masahana an'ilay asana hita amin'le resahana teo iny noho izay tsy fahafantarana ny lanja ny mpikirakira ny toroay sy ireo atota-taratasy tsaloha mirakitra ny zava-miseho izay araka izany nisy androany antsika fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ny fisian'ny sapam-piofanana information documentation archivistique et muséologie anatin'ny taranja tantara etsy amin'ny université an'Antananarivo toy ihany koa ny fampahafantarana ny fisian'ny fikambanana alumni DAM izay fikambanan'ireo mpianatra nivoaka sy mbola anatin'ity taranja ity eny an-toerana. Miroso amin'ny fampanarahan-dalàna ny tontolo ny varotra nabaka na ny vente en ligne ampisehatra amin'izao fotoana izao. Iray amin'ny dingana tongavana amin'izany no fampivondrona ireo mpisehatra rehetra anatin'ny platforme iray. Mandritra ny foary digitale voalohany atao eto Madagasikara ny 20 aprily hatramin'ny 4 May ho avy izao. Isan'ny mahazo tombony anatin'io ihany koa ny mpanjifa izay afaka mividina mijery mombamomba ny entana mahaliana azy anatin'izay platforme izay amin'ny fotoana rehetra. Andao arahantsika amin'ny fanampanazavana mahakasika izay. Dia ny zavatra hoentiny digital amin'izao fotoana izao amin'ny foara digital hoentsika dia hoe na aiza misy anao dia afaka participer amin'ilay foara daholotsika menakay. Ny paiement misy karazany be lehibe mobile money, Visa, PayPal. Raha ohatra zany ianao any Afrika na amin'ny alina ianao manam-potoana dia afaka miaccéder amin'ny alalan'ilay plateforme daholo ny olona rehetra. Resaka teknika ihany tsika dia izao amin'ilay jour farany resahany teo dia misy ny présentiel dia misy solosaina milahatra dia azontsika tonga mivantana dia misy olona afaka manoro anao ohatrany ahoana ny miditra amin'ilay izy tsika mantsy efa miditra amina era teknôlôjika amin'izao fotoana izao efa miroborobo be mihitsy ny vente en ligne natao teny an-dalana taloha lasa atao amin'ny Facebook sy ny ohatran'izay dia hiditra amin'izay era numérique izay tsika hoe ndao ny foara amin'izay ary avadintsika digital. Dia izay ihany koa no entsika miseny vetivety ao anaty dokafohy mbola maro ny fanadihadiana sy vavao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo aza misaraka aminay ary. Ambiance avevona miaraka amin'ny balika Homme 500X misy fahitalavitra 32 pouces HD zay toa efatra matanjaka tsara miampitsira milehatra rehefa mahatsikaritra fihetsehana mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Homme 500X manomboka amin'ny 4,000 monja isan'andro mandra-pahefanao vidiny manontolo mbalika mamiratra no avoko. Ny vovon-tsavony tsara indrindra eto Madagasikara amin'ny vidiny 800 ariary. Sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho an'nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakaranay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Mamerina ny araba hatrany tonga kilasy tonga vavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Isan'ny tarantsika izay tsy mahafantatra ary tsy misitraka ny arena voajanahary hananan'ny firenena ny ankamaroany malagasy. Raha ny faneho-kevitra manam-pahaizana momba ny sehatra ny fitrandrahana arena kibony tany ray. Isan'ny antony izany ny fifehezan'olombitsy ny sehatra manomboka amin'ny fitrandrahana hatramin'ny fanondranana. Maro araka izany ny teboka mila jerena raha tsy ilaza afa-tsy ny fanalalana ny fahafana mitrandraka saingy anatin'ny fanajana ny fitsipika sy ny lalàna mifanandrify amin'izay Entsora Soary Malala. Topotra mihony ny malagasy manoloana ireo arena voajanahary isan-karazany ananantsika raha ny toejava misy amin'izao fotoana izao no jerena. Mihamanitra trano ny malagasy izay tokony sitraka ireo arena misy amin'ny firenena ireo. Nakazava koa ireo arena ireo atao inona raha nampiasaina
nampiasaina na soavana ny tanin-drazana vesahana soavana olo-tokana ireo no fanontaniana mipetraka raha ny hita misy ireo misitraka izany ary izay voky ihany no voky ireo tsy manan-kohanina no neny mandrakizay antomatonga izany tsy mangarahara ny fitantanana ny arena voajanahary eto Madagasikara fa namoizana izay tokony mena fahafahana hitrandraka avokoa ny rehetra ary amafisina fitsipika sy ny fanaraha-maso ahafahana mampandroso ny lazana angamba hoe mangarahara sa tsy mangarahara tsy dia izay loatra ny hitondrantsika azy satria ny ametrantsika azy dia hoe mba misitraka amin'io ve ny malagasy amin'io resaka renan-kibony tany izay lazaina fa be deaibe io dia zaraiko roa le izy zaray mpahafantariko tsika indray mandeha indray aloha hoe be deaibe tokoa le izy ary tsy be deaibe resana hoe be deaibe fa tena hatraiza le mabe deaibe azy ny renan-kibony tany hita ny tongotritsika hitsahany tongotritsika eo raha mahita ianao dia midina 20 km any ambany mahita foana ianao renan-kibony tany izany hoe raha mahita volamena eto ambony eto ianao dia midina 20 km dia mahita foana tsisy tokony hiazakazahantsika malagasy ataoko hoe ireo izay mitsetsitra le izy zany ao anatin'izay fa tokony jerena fotsiny eo amin'izay nidiry hoe mangarahara ametrahana rafy mpitantanana mangarahara tokoa ahafahana mampandroso alesehatra dia Madagasikara no ivoahany 700 isanjato ny safira eny amin'ny tsena iraisam-pirenena an'izao tontolo izao dia za tsotra angambany amehizako azy hoe isika malagasy zao nona ny malagasy ndao jerenany any ambilaniny malagasy isika dia tokony hijery aingana any ambilaniny malagasy aloha zay vao hijery ny grande mine amin'ny ordre selon zany ilaina tsy hohaniny io grande mine io mila mampidi-bolitsika fa jereo aloha le any ambilaniny malagasy antoko iray ahafahana mampivoatra sy manatsara ny farim-piainany malagasy ny fahaizana mitantana ireo arena voajanahary sy ny fisiny ny mangarahara ohatra amin'izany ny fanofoanana ireo tambazotra mpanondrana antsokosoko saingy zava-misy Madagasikara laharana voalohany amin'ny fahantrana no mamiratra ary ahina ny mbola hitazonantsika ity laharana ity raha tokany tombontsoa ny olombitsy no tadiaviny eto amin'ny firenena fa tsy ny tombontsoa hoan'ny daholobe. Mitombo isa amin'izao fotoana ny fampiasana ny teknôlôjia ara-bola vaovao. Mila fitandremana ny fampiasana azy hono teo anivany banky foibe Madagasikara androany anton'izay mbola tsy misy rafitra mazava io sehatra io ka manamora ny fisolokiana samihafa santatra ny aina no mitaritra ny Antsipriana. Fampiasana teknôlôjia vaovao anomezana tolotra ara-bola tsara sy mora kokoa ny fintech tafiditra anatin'izany ny fandovam-bola amin'ny finday fampindramam-bola amin'ny interneto fitantanana vola amin'ny interneto ary ny vola nomerika na ny cryptomonie manova ny fomba fiasan'ny indostria ny ara-bola ny fintech manamora ny fidirana amin'ny tolotra ara-bola ho an'ny olona maro ary mampiena ny vidin'ny tolotra na izany aza ilaina ny fitandremana rehefa mampiasa tolotra fintech hoy ny tompony andraikitra avy amin'ny banky foiben'ny Madagasikara ary zava-dehibe ny fikarohana sy ny fahazoana antoka fa azo itokisana ny orinasa fintech iray. Dia misy ireo ataontsika mpandraraha izay efa nahazo fankatoavana. Reny mpandraraha reny na microfinance fahalalantsika azy na banky na ireo manao mobile money dia reny azo antoka ampiasana ny vola fa taty aoriana no fandrosoana dia misy ihany koa le ataontsika hoe fintech izay manao tolotra samihafa dia amin'ireny zany ny antso atao amin'ny banky foibe dia hoe anatin'ny fahamelona trantsika aloha amin'ireny ataontsika hoe fampahafantarana sy fampiasana vola amin'ny endrika maro samihafa ireny satria mbola tsy voafehy ireny fampiasana vola ireny. Manoloana izany zava-dehibe ny fananana fahaizana ara-bola na ny intelligence financière. Betsaka ny fisolokiana ara-bola amin'izao fotoana eny amin'ny tambazotra sosialy sy amin'ny interneto. Zava-dehibe ny fanabeazana ara-bola ny fianakaviana tsirairay avy tsy ho voafitaka anatin'izany ary andray fanapahan-kevitra tsara momba ny vola raha ny fanazavana. Atao mba tsy halaky voan'ny pisoloky izay mihamaro anisa tokoa indrindra eo amin'ny sehatra ny tambazotra ara-tselasela mba tsy ho malaky roboka amin'ireny fitaka maro samihafa hoe fampitomboana vola ao anatin'ny fotoana fohy kely lasa mahampanankarena tampoka sy ny zavatra maro hitantsika any amin'ny tambazotra selasela izay fitaka sy fisolokiana ihany. Efatra nampianarana ny ankizy no tokony hisitraka ny fanabeazana ara-bola. Izany hoe ampianarina ny mahazava-dehibe ny vola, ny mitahiry, ny manao fitsitsina, ahafahany mandray fanapahan-kevitra tsara amin'ny fitantanana ara-bola amin'ny ho aviny.
Isan'ireo mpanohana ofisialy ny Global Money Week na ny herinandro ny vola ho an'ny taona 2022 ny asa Madagasikara ankehitriny. Tanjon'izy ireo ny hanohana trano ny tanora malagasy ny Global Money Week izay hetsika ampiroboroboana ny fanabeazana ara-bola. Ny antsiprian'izay. Mitohy hatrany ny ezaka ataon'ny asa Madagasikara amin'ny fanohanana ny tanora eto Madagasikara. Tamin'ity indray mitoraka ity, nanohana ny herinandro ny vola maneran-tany izy ireo na ny Global Money Week. Hetsika iray izay tafiditra ao anatin'ny fampiroboroboana ny fanabeazana ara-bola ho any ankizy sy ny tanora. Lohahevitra tamin'ity taona ity ny hoe aza manaraka ambokiny, ampiasa ao ampahendrena ny volanao. Ny tanjon'ny Global Money Week dia apafantatra ny tanora ahay ikarakara vola ary indrindra moa zany ahay ny karakara ny hoaviny. Dia noho izay dia misy antony lehibe roa mahatonga ny asa nanohana. Ny voalohany aloha zany dia fahitantsika mazava ho an'ny tanora, ho an'izy ireo ahay afantatra ikarakara ary indrindra fampafantarana, zany hoe resaka fampianarana koa zay efa idiran'ny asa hatramin'izay. Efa maro ireo hetsika nataon'ny asa na indrindra fotsiny amin'ity taona 2024 ity dia efa nanohana ny IST izahay tao anatin'ny sortie de promotion, ao anatin'izao koa efa nanohana ny programme Sésame, tao anatin'ny ankoa ny sortie de promotion an'izy ireo dia tonga indray zay manohana hatrany ny fampianarana eto Madagasikara amin'ny éducation financière. Manao fampirantiana ireo fitaovana mibalika mandeha amin'ny herin'ny masoandro ao anosy ny asa Madagasikara mandritra ity herinandro ny vola ity, izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ary farana ny 20 Martsa ho avy izao. Vaovao ny fanatanjahantena vetivety, handray anjara milalao ho an'ny velan'ireo malagasy tompon-daka amin'ny fifaninana na hazakazaka karakarain'ny top na ny ultra trail des eaux plateau eto amintsika. Ny kompani pitaterana nabakabaka Corsair no iantoka ny fiaramanidina ankoatra ny fanomezana fitaovana fampiasa amin'ny hazakazaka. Tontosandroany teny Ankorondrano ny fifanaovan'ny sy ny mpiara-miasa teo amin'ny tale generalin'ny kompani Corsair sy ny filohan'ny top Madagasikara momby ireo teboka roa lehibe ireo. Ny fiara-miasa izay miditra amin'ny fahatelo taonany amin'izao fotoana izao. Fanampanazavana. Andeha ho an'ny La Réunion, zany hoe nandesiny ultra. Amina Réunion dia andray anjara amin'ny Trail de Bourbon. Dia ny lasy-vavy zany andray anjara ary koa ny nandresy tamin'ny ataontsika hoe le hazakazaka ultra en 2 fois. Io zany dia io challenge zany na raha io challenge ultra dia andeha ho any an-dafy Grenoble andray anjara amin'ny UT4M. Misy koa ny fanampian'ny Corsair amin'ny fitondràna ireo fitaovana fiazakazahana zany avy any La Réunion izay ataontsika hoe don dia zareo no nameany fahafahana itronan'izany ary zarainy ireo fitaovan'ireo hanomatasoa amin'ny faran'ny volana. Fokotany roa isaky ny boriboritany enina eto andrenivohitra no nanaovana an'ilay hetsika zéro plastika androany. Hetsika fanangonana sy fanadiovan'ireo fako plastika miparitaka eny anivon'ny fiarahamonina izay vokatry ny fiara-miasan'ny commune sy ny FRES ny scoutisme eto amintsika Gabay Eloano mitaditra ny fanadidina. Iramalala mivangongo ny fako eto Antananarivo, miteraka vokadratsy maro izy ireny raha tsy laza fa tsy nisehitry ny fahasalamana. Tsy ampy ny fandraisana andraikitry ny commune fa eo ihany koa ny fahazaran-dratsy ny vahoaka miraviravin-tanana. Manoloana izany, nisy ny fiara-mientana nanangonana ny fako indrindra ireo fako plastika teto andrenivohitra androany. Tolo-kevitra avy amin'ny skoto no nafahana nanatanteraka ity fanadiovana ity raha ny fanazavana. Andro natao anangonana ireo plastika indrindrindrindra anentanana ireo mponina eto Antananarivo renivohitra mba tsy hanarinary ny fako rehetra aloha voalohany indrindra fa indrindra ny plastika. Misy moa ny fanaraha-mpiara-miasa eo anivon'ny FRES ny skoto eto Madagasikara sy ny CUA ao anatin'ny fanatanterahana zany dia fantatsika tsara fa ny plastika dia ela be voalevona. Zany hoe raha ny vangongo zany ny fako misy plastika dia raha tsy dorana na ahodina ny plastika tsy afaka hiala eo. Raha mifangaro amin'ny fako rehetra izy dia manasarotra ny fitantanana ny fako zany. Faharoa manarakarak'izay misy fiantraikany be dia be amin'ny fahasalamana le izy. No mafisina ny fanentanana ary tohatra ny hetsika raha ny voalazan'ireo mpandray anjara. Nampahafantarana ny mponina fa azo angonina sy havana manokana ireo fako plastika ary afaka ahodina azahoana zavatra hafa
sy azo ampiasaina indray. Dia ireo fanentanana io zany no ampianarana sy anazarana ny olona tsirairay mba anavaka ny fako ary ametraka an'ireny fako indrindra ny plastika amin'ny toerana tokony misy azy. Zany hoe tarina tsikelikely zany fa fanomboana ihany zao izy ihany koa ny fomba anatanterahana zany ampitohizana izany fa tsy hoe androany ihany akory no anangona dia tapitra fa tena mba hoe andray andraikitra ireo mponina dia ena ny fanarenany fako plastika ary ny hira riana indrindra dia hoe tena tsy hisy tsony zany ho an'ny mponina eto Antananarivo ka mba hiainana tanàna madiotsika. Ny zavatra anankiray tsara marihana koa dia hoe azo ahodina ny fako plastika zany hoe ekonomia indray zany resahantsika eto dia rehefa voangona izy ireo dia afaka avadika zavatra hafa ahodina ho zavatra hafa toy ny pave toy ny fanaovana so ampiasaina indray fa tsy hoe very ilay izy. Fokontany roa isaky ny boribory-tany nenina eto Antananarivo no nanatanterahana ilay hetsika zero plastika androany ho ary teo anivo ny boribory-tany voalohany tao amin'ny fokontany manarontsoan'ny tsinanana sy andrefana no nanaovana ny hetsika. Saika hitana ireny fako mivangongo ireny ihany koa ny ankamaroan'ny toerana rehetra ao Toliara amin'izao fotoana izao. Tsy ampy ny fandraisana andraikitra avy amin'ireo tompona andraikitra isana ambaratongany ny vahoaka ihany koa ankilan'izay samy manao izay saim-patany araka ny fanadihadiana Bonhomme Élisée Kolo Toliara. Mivangongo izay tsy izy ny fako eto an-tampon-tanànan'ny Toliara efa tsy mifidy toerana intsony ny toerana fanarim-pako eny fa na eny ambony trottoir sy amin'ireo toerana fivarotana maro samihafa. Manoloana izany velon-taraina ny vahoaka indrindra ireo mipetraka sy mivelona amin'ireo toerana ahitana ny fiparitana ireo fako ireo. Zahay mitaray satria raha toy ankohonana etoa dia olo mivily raha zany lasa marikoriko mahareny fofondraha maloto tia ampolisin'izay zahay mamarotsy etoa zahay mamarotsy etoa malay hina ia mihina eto avao zahay lasa mihina mignimbo zany zahay eto tsy misy raha soa zany tirenay fa raha mantsy renay miaraka misakafo aminay fe tsy hitanay tataonay fa zahay mijaly fagnaria fako taloha amin'ny misy pilaka toitoy lasa natairo atoy amizay fako amizay ankohonanay etoa lasa misaritsariky magnatoy avao zikeny farany hinany io nefa zahay nagnisy latabo eny fa nivarotsy egny tsy nenkegny areo aia matisoa fako hinany io va zahay namarotsy egny handoa raha mandoa haba isanao sanandro lasa halareo ka io titereo hinany madoto hinany. Miankina amin'ny fomba fiasa sy ny paikady apetraky ny commune no mahatonga ny fivangongon'ny fako raha ny fanazavany Vital Serge mpamakafaka sy mpanao politika. Mahakasika ny fako moa iaraha mahita iny fa mivangongo manerana ny tanànan'ny Toliara ary misy toera sasany izay tsy natoka hanaria fako hitantsika misy fako. Fa na tia na tsy tia dia tompona anjaiky ny commune urbaine. Fa resaka anjaikisa feno ny commune no manjaoko fako. Mino fa misy organisation ao amin'ny commune, ao amin'ny exécutif, tsy fatako iny budget fa io resaka stratégie io fanjaofana fako. Problemtsika eto manary fako dia zay. Nefa amin'ny tanà manjoso nefa hitantsika fa misy tri de déchets sy transformation de déchets. Izay anisan'ny vahaolana sosikevitra alosinay koa fa iny banko misy exécutif no misahana an'iny resaka fanjaofa fako iny. No amafisiny ity mpanao politika ity atrany fa isan'ny antony iray lehibe mahatonga ny fiparitahany fako ihany koa ny tsy fampian'ny fitaovana eo am-pelantanan'ny commune ka nanamafisany ny fanentanana ny mpiarabelona. Raha teha hanjaoko fako isaky ny 48 heures na 24 heures mila minimum tsika camion folo. Mila tsika baka ordure any amin'ny 70 na 50 zay vao hitako mety hahomby le fomba fanjaofa fako eto an-tampon-tanànan'ny Toliara. Raha ny hitatsika dia tsy mifanaraka an'izay. Fa kosa tiako tsinjio hoe ho antsika vahoaky koa mba tokony samby ho tompona anjaikitsy lafa hitatsika fa mivangongo le fako tsy aparitatsika amin'ny lala iny satria tianatsika avao koa rombeo. Ty vahoaky manerana ny fokotany misy antsika avao koa mandalo amin'iny lala iny ka samy tokony ho tompona anjaikitsy amin'izay resaka fako zay fa ny tompona anjaikitsy voalohany dia ny commune urbaine Topolasy Topovavy. Isan'ny nahafantarana an'ny Toliara indrindra ireo mpizahatany ny fahadiovan'ny tanàna arak'ilay teny filamatra hoe Toliara maleo soa. Ankehitriny fanohitra amin'izay anefa ny zavamisy sy iainan'ny mponina mbola manapitrotraka izany ny fahasiman'ny ankamaroan'ny lalana eto tampon-tanànan'ny Toliara ka anaovana antsoavo amin'ireo tompona andraikitra handray andraikitra izay tandrify azy manoloana ireo rehetra ireo.
dia izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety ny ampy 770 ireo olona namony ainy tao anatin'ny 7 ora vokatry ny fanafiana nataon'ny tafika israeliana araka ny tatitra vaovao nataon'ny ministerany fahasalamana atao Bondo Gaza. Voalazan'ity tatitra ity hatrany fa piasa vahiny iray avy amin'ny firenena mikambana no maty tamin'izany ary dimy hafa naratra mafy. Tranga izay nolava ny tafika israeliana ka andrasany izay mety ho fahamarinany amin'izao fotoana izao. Nanamafy ny Prime Ministre israeliana ankilany fa itony fanafiana mandra-pahafaka ireo takalonaina voataziny Hamas ankehitriny. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity ality ankasitrahana ianao nanarak'izay hatramin'ny farany. Mandra-pitafa ho amin'ny raha mipitso indray ary tomboky lasy tomboky vavy veloma tompoko. Ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Ni Vavao. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté Ni Vavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.